Nisy ny fanadihadiana ny sokatra mikasika Andriana Rakotomanga ny tanatoeran'ny filohan'ny filakevim-pitantanana na ny PCA-ny Madagascar Airlines teo aloha raha ny loharanom-baovao azo androany. Fanodikidinana volam-panjakana tamin'ny alalan'ny fanomezana tomban-day ny tsy ara-jariny amin'ny sehatry ny tsenam-barim-panjakana ny nahavoasaringotra azy. Tsy iza fa ny olona voalaza fa sakaizany ihany no mena io tsenam-barim-panjakana io tamin'ny alalan'ny tsindry mahafilohan'ny filakevim-pitantanana Andriana Rakotomanga raha ny voafaritra ny loharanom-baovao mari-potitra. Nandefasana convocation na fampiantsona taorin'izay Andriana Rakotomanga. Niezaka nitsoaka nefa izy ireo rehefa nandeha ny fanadihadiana ka tsy maintsy nanamafy ny fiara-miasa tamin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny polisy-pirenena ny avy amin'ny Bianco tamin'ny fisamborana azy raha ny vaovao ray hatrany. Tao anatin'izany no hita fa niafina na nihery tamina vila isolé na toerana miafina iray tany amin'ny komina Antetezambaro tany Tomasina ity filohan'ny filakevim-pitantanana ny Madagascar Airlines ity niaraka tamin'ny sakaizany. Omaly avy eo no voasambotra izy ary androany maraina kosa ny nakarina avy any Tomasina hoeto Antananarivo ary eny amin'ny Bianco eny Ambobao amin'izao atao andromaso na garde à vue miatrika ny fanadihadiana azy raha ny loharanom-baovao ray hatrany. Misy ihany koa ireo tompon'andraikitra hafa miaraka voaroroy aminy mahakasika ny raharaha Madagascar Airlines voatazona eny amin'ny Bianco amin'izao raha ny loharanom-baovao hatrany saingy tsy fantatra kosa ny isan'ireo olona izay voaroroy ireo. Mitoy moa amin'izao ny fanadihadiana ataon'ny Bianco mahakasika ny raharaha Madagascar Airlines io raha ny vaovao ray. Ny vaovao ihany koa no nilaza fa antenaina ny ampiarana ny lalàna mikasika ny famerenana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly avy amin'ny Bianco. Vaovao koa moa zany efa manomboka miparitaka hatramin'ny maly hariva tamin'ny alina hatramin'ny maraina io dia le fisamborana n'ilay Andriamatory na Rakotomanga tany Tomasina tany Antetezambaro Tomasina faharoa moa zany nisamborana azy dia nanao tatitra ofisialy ny fisiny zany teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana zany mikasika ny raharaha io hoe maromaro ny dossier mahakasika azy dia ho hitantsika koa ny fivoaran'izany izy moa dia vo tamin'ny herinandro faraparamin'ny herinandro teo no natsahatra tamin'ny diplomaty azy teo niasa teo anivon'ny masovon'ny Madagasikara tany Chine niaraka tamina diplomaty hafa sy ambassadeur hafa dia inga Camille Vital zay atsy amin'ny Nosy Maurice sy misy diplomaty anankiray ihany koa miasa eo anivon'ny ambasady atsy any France zany. Zavatra anankiray raha matoriana Rakotomanga moa zany efa tsy zoviana maro fa sady mpanao gazety ihany koa izy aloha izy ihany koa dia tompona ndraiky tatale ny serasera teo anivon'ny fiadidinan'ny Republika tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina tamin'ny fotoam-piasany voalohany dia izy ihany koa dia efa tompona ndraiky teo anivon'le Madagascar Airlines amin'ny fitaterana nabakabaka io orinasa zay mahabe resaka koa amin'izao fotoan'izao zany ary mandeha ny fanadihadiana ihany koa mikasika an'izany misy ihany koa ireo dossier hafa zany izay mahavoatonona ny anara moa zany mikasika ny raha SMMC dia ho hitantsika eo zany ny toyan'iny fa mandeha handeha ny resaka fanadihadiana resaka chronologie fotsiny ngamany fifanjonjavatra ve le satria raha jerena zany zavatra nitranga tao aorian'ilay fisamborana omaly dia hoe nisy mety misy ifandraisa amin'ny virus zavatra tsy mifandray tao lolo kely teo izy dia nisy fahanginana iny zany nanao rente ohatran'ny hoe any aminareo ohatran'izao aty aminay aty zao vao mazava dia teo ihany koa ny mikasika an'le hoe mijery ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny Facebook dia maro zany ny faneho-kevitra milaza fa any andafy izy dia ay zany le andafy ity zany ry tokora fahalomanana dia any Miami dia mieritreritra zany hoe le Miami io tsy na any andafy izy io izy io Miami ao Tomasina dia zay zany le zavatra misy amin'izao fotoan'izao somary ny fangaro teo fa nihevitra tokoa izy fa efa any andafy fa izy io ka eo andafin'ny Miami mety hoe efa ahoana ary mahatonga an'izany dia io amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia dia mora be ny hoe larina finday io raha vao mandeha fotsiny finday ianao ka mipisy amin'ny anaranao dia fantatra foana amin'ny fotoana ny ora sy ny toerana zay misy ianao ny localisation zany na activé eo amin'ny téléphone anao na tsy activé dia efa ny teknôlôjia zany zao dia efa ahafahana mamantatra hoe aiza ianao amin'ny ora sy fotoana io raha vao mandeha ny finday ianao faro ny zavatra misy ankehitriny koa dia ahitana hoe ny mahazava-dehibe ary tsy azo anaovana tsinotsinona mihitsy ny atao hoe renseignement na ny ango-kevitra zany ny renseignement dia zay le izy dia afakafakaina tsy azo atao tsinotsinona na tsy azo amavanina ary dia miteraka asa aingana zany mety zany zao ohatra na tonga an'le hoe fahasaronana vola hoe 2 miliara ariary
10 milliards de francs zay hitanjareo teo anivon'ilay sampapitsikilovana na ny CIS zany niara-niasa tamin'ny sakelika faefatra eo anivon'ny brigade criminelle ny police pirenena niaraka amin'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika misy aenina zany basy de voalaza moa tamin'iny misy teratany vahiny anankiroa ary mbola misy teratany hafa zay andala-pikaroana mety misy fandraisany amin'izany ve ty raha ty satsia ny fivoarana sy ntsika fanao tatitra mikasika an'izany reo tompona andraikitra misahana ny fanadiadiana sy ny ataontsika fikaroana fandikan-dalàna ao anatin'izany mitranga zany rehetrarehetra zany tokony hafalamana na ao anatin'ilay atao hoe ray volana salame zavatra anankiroa angambany mety resahako amintsika eto amin'izao maraina izao voalohany aloha dia eo amin'ilay resaka hoe misamborana ny madame sy monsieur Renard Kotomanga fantatra aloha point de presse izy hoe nisy point de presse hoe izy iny sa hoe iny ny fanamarana nataon'ny ministera ny fitsarana za zany mba mieritreritra hoe anjaranareo mba gazety mba manontany hoe ahoana ny fomba nahazahoana azy eritreritra mandeha teny amin'ny tamobily lave sa tany amin'ny trano sa ahoana tsy fantatra izy zany manjavozavo hoe nakisanydositra marina ve izy sa ahoana zay zany mba mangataka anareo inona misy zany presse manadiady an'izay zavatra tsara ho fantatra ihany manko zay satria fantatrareo ny ambady zany zavatra zany faharoa momba ny resaka jirama za tsy teny mihitsy ny hoe aza manao grevy ny jirama manaova tompoko fa zay ny fantatrareo fa mety zay ny fantatrareo fa mety ataovy le grevy fa izao kosa ho anaiko anjifa de taremo sao rehefa miditra nareo tsy maintsy hiditra nareo na tianareo na tsy tianareo de ho avy nareo de hoe reto ny facture sesesy azafady kosy zao hoe nareo migrevy tsy avelanareo aty zay hiditra nareo rehefa aveo de tonga facture roa telo ndray tonga de omenareo so de tsy mety zany zavatra zany ka de mandony ihany amin'ny zavatra ataonareo fa marina loatra ny zavatra tenen'ny lera agnaty eo aloha reo marina ny fiteninareo io ange de fatelo manarak'izay zany de le hoe budget manao zao ny ministera amin'ny fahasalamana hoe asoloto 15% budget nay zany ange tsy possible raha tsy tonga loi de finance rectificative amin'ny volana juin misaotra le rehetra makasiraka ka zay le izy hoe ny amin'ny lafindray zany zo syndikaly normal sy hoe afaka manao an'izay fa zay teny namatsika zay hoe mila fifampitsonjovana sao sanatrendro ava tokoa hoe mandeha zany ny grevy tsy misy asa mandeha ny facture tsisy manatitra tsisy asa mandeha de aveo ny vahoaka ao anatin'ilay fa hoe fahasahiranana ankehitriny no tapohana ao anatin'ny facture roa na telo sosina na efatra sosina ao miarabary de toy izay ka aveo ao miaraba tokoa salame miaraba tiandray ao mitoko radio so mitiany ento ombako manana daholo ny resaka ny resa mena mananiditra teo aloha teo hoe irahatsika malala fa ao anatin'ny tena hoe aiza mipito isika raha hoe zay ny lazako azy tena marify tanteraka Madagasikara am'izao kanefa kosa nefany mahita ny tena fa misy fiazana ataon'ilay mpitondra tsy mitoraka voninkazo ny tena sanatiny zany fa tena hoe mijery miasa mangina zay aloha de efa tsy itovizany tamin'ny fitondrazana izy teo ray volany zay fa irahatsika mahita hoe misy ny ezaka ataon'ny mpitondra mikasika an'le grevy madinidinika zay mandeha ankehitriny araka ny teny namatika teo aloha teo tsy mametiny ametiny hoe mitaky daholo itika rehetrarehetra fa mba ataovy kosa raha ngale logika ino koa mitaky amin'ny zavatra tsy misy araka ny teny namana teo hoe loi rectificative amin'ny 2026 juin 2026 vao misy zany fa maninona za zao nahita le faneo-kevitra tamin'ny anamanjery tamin'ny maly mikasika ministera fahasalamana efa manaiky zao le ministre efa apiresaka de eo olona efa samy olo dehibe le nareo eo nareo de mamaly botolo fotsiny hoe tsy mila zao tsy mila zao alohan'ny tamin'ny ministera ty zay nampiantranareo azy zany mba mifandiniana nareo de manatona natabatra boribory fa vonona ireo olona ireo ny ifampiresaka aminareo
ary araka ny tenin'ny président hoe ivonina ifampiresaka aminareo a ny gouvernemanta zay aloha ny anjarako fa miverina raha mbola miteneniko eo aveo makasitraka teto ie ny zavatra tsy maintsy tandremana ihany keo ry hitako raha fahalomanana dia hoe tsy tokony otage iny volazan'le otage amin'ny teny gasy atao takalinaina tsy tokony atao takalinaina satria le hoe zay nametraka anao teo dia tsy maintsy anaraka ny baikona hoe tsindry tsy mampivoatra zany ary tsy ahitana vokatra tsara verenina kely raha resaka hoe manodidina ny jirama io toko raha fantadidiko tsara fa nisy fotoanandro vahiny niaraka tamin-draro allemand nanao redressement tao fanamela ataontsika hoe tombony volona amina milliard zany tamin'ny fotoanandro tsy lavitra n'izany koa ny tena miary Madagasikara nanao redressement niaraka tamina orinasa vahiny allemande ihany koa tamin'izany fotoana zany niarin-doha le orinasa dia tsy titeniny toiny zany eo anatin'le satria dendray matsy ao abadika le resaka fitakina io zany dia hoe zay nametraka aneo dia avao dia andeha amin'le clemlemy iny le clemlemy resahana zany dia hoe sanatreavinao a mety legitime be ny fankatahana amin'ny lafiny anankiray fa sao dia zay nandeha ireo hoe otage zany le tompony andraikitreo a dia andeha amina clemlemy iny le clemlemy dia hoe mikilavaka manao tsobodrano manao tsidipahatra fotsiny any amin'ny asa lasa ohatrany hoe manao inona fanjava raika moa le fitenen'le zany ke le zavatra misy e tsy maintsy tenenina zany ary zay nefa le tsy maintsy hovainy fa rehefa tena mijery ianao risan'ny ranty anankiray zao a nataon'le namana rahalahy candidat izy tamin'ny fotoana fifidianana be ny tanàna tamin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo mpahandrara izy isan'ny victime tamin'ireny fandrobana tamin'ny 2009 reny dia mampatsiahy izy hoe tena atsika raha tena nataony ampahitsina sy ampitiavana be mihitsy le ranty nataony fa isika raha ngaho izy dia tia n'ity zavatra hoe clemlemy ty ohatrany hoe tena hoe mandromandry dia mieritreritra hoe intsanao azy eo manka fa mila miasa tsika mila miasa ary efa voalaza izy zany ho an'ny kristianina niatsy-aboan'ny tavanao no inananao baba faharoa ny gasy ihany koa dia manana n'le lalatsaina hoe tanora ina le izy ry teo ry miandrolova raha tsy fiary dia antitra vo ina le izy zay le dia miary oaingana efa manana zany itsika fa teo zany le tratran'le fitondrana teo tarazony zany dia hoe ho avy eo nitosika afamena fa ndao mitangitangy tamboho dia andao anao ludo kely dia andao tsanitry mila zay le mila dia raha vao entanina zany mila manao zavaritsika zay le be mihitsy teny vahiny izy hoe résistance au changement zany hoe raha misy hoe fanovana sy zavatra tsara tena petraka dia tsy maintsy misy foana ny ilay mitongizina e zay le izy mitongizina be dao rasina ty antso manaraka ty sao dia anao varinao matsy antsonao zao ny tena raisiny eto onona izy mbola tena tapaka izy zay le tsy maintsy resahana iverenana ihany le teo manana didy lehibe